Miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao indrindra ireo monina eny amin'ny faritra Iva ho an'ny eny amin'ny tanànan'ny Ilanivato Pasikary dia mananiky ny arivo ihany koa ireo trabona vokatry ny fiakaran'ny rano mitaky ny famoahana ny lakan-drano izay source na ihany koa ilay antsointsika hoe loharanon'ny olana ireto mponina eny amin'ny faritra Pasika Ilanivato. Tafiakatra 710 ireo tokantrano trabony izany hoe mponina mahery ny 700 eo anivon'ny fokontany Ilanivato Pasika Androany. Roa volana izao nefa niaina tao anatin'ny rano mponina ety toerana. Ankoatra ny fiakaran'ny rano efa iainan'ireo mponina ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy dia dibo-drano tanteraka ihany koa ny ampahan-dalana manakaiky ny tetezana ato anatin'ny fokontany. Mitombo ny fahasahiranan'ny vahoaka ao fivezivezeny. Sitanay izay avinay ambara aloha fa defa zao ny ainan'ny olona nandritra ny roa volana zao. Isaky ny avy zany io mba trofanana indraindray mba mety ridritra kely dia vao avy ny olana dia fa misy ohatran'izao. Misy amin'ireo mpampiasan'ny lalana moa no voatery mitaingina ito sarety ito ny ampitany ka 100 ariary ny sarany ho an'ny isan'olona. Ny famahana ny lakan-drano lehibe mitarika amin'ny fiakaran'ny rano no vahaolana andrasany ireo mponina ety toerana. Zay zany mba manana etaeta mihitsy zay ety amponina Ilanivato fa tao anatin'ny ray volana tao an-trano mbola tsisy fianana sy tsisy faharitrana mihitsy ny rano ao an-trano ary mba mangataka an'ireo mpitondra fanjakana satria tamin'ny andro fampelezan-kevitra zany be da be ny olona tonga tety anisan'ny tonga tety amin'ity toerana ity ny filoham-pirenena tonga tety amin'ity toerana ity be ny ny député Irosy dia mba mangataka izay mba hiverenany eto amin'ity toerana ity amin'izao vola mahazo amponina eto Ilanivato zao fa tena mijaly izay mponina eto Ilanivato. Nanomboka ny atoandro teo nisy teknisian'ny commune nidina teny fotsiny hisavan'ny lakan-drano lehibe tsentsina teny andotam-pianaka voalohany atsimo sy avaratra. Mbola nijanona teo amin'ny fisavana ihany ny lakan-drano nefa no nitanterahan'ireo teknisianina ireo. Izao fanapahan-kevitry ny commune izao moa dia niainga tamin'ny fampitam-baovao tamin'ireo mponina teny toerana amin'ny tokony hamahana ny lakan-drano lehibe tsentsina taoriana ny asa fanitarana lalana teny andotam-pianaka sy Pasika. Izany lakan-drano lehibe izany nefa no mitondra ny rano hivarina eny amin'ny lakan-drano ny andretany.